Mijery todika eny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, mampiakapeo hatrany ny mpanolontsaina. Fiaraha-mitanta ny governemanta, maro ny lalàna vao hitsakitsaka. Fampielezan-kevitra fihodinana voalohany, manomboka ny 10 Oktobra ka hatramin'ny 9 Novambra ho avy izao. Alatsinainy 20 ny volana septambra taona 2024 aterina indray ny arahaba tompoky lahy sy tompoky vavy tonga soa ianao atao anatin'ny fotoana ny fampalalamba vao hamanasana mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Anotanterahina androany ny atsapaka ho an'ny laharan'ireo kandida irotsaka ho fidiana ao amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 9 Novambra ho avy izao. Laharana fadimy no misy ny kandida Marc Ravalomanana. Ny atsiprian'izay tanteriny Zero Maino Menjanary sy Lucien Tsiry. Laharana voalohany Rajafinjoel Latahina atolotry ny antoko firaisan-kina ny Ditan-drazana. Laharana faharoa Andriana Narvelo Hajo atolotry ny antoko malagasy miara-miainga. Laharana fahatelo Rajoelina Andrinirina atolotry ny antoko tanora malagasy vonona. Laharana fahaefatra Ratsiraka Iarovana Roland atolotry ny malagasy tongasaina. Laharana fahadimy Ravalomanana Marc atolotry ny tioky Madagasikara. Laharana fahaenina Paraina Auguste atolotry ny Tsaratahafina. Laharana fahafito Robelina Andriamalala Andry atolotry ny antoko Anjomara sy Rivoboavao. Laharana fahavalo Razafitsandrofa Jean Brunel atolotry ny antoko politika madio. Laharana fahasivy Ratsiraonana Lanaina atolotry ny antoko fihavanantsika. Laharana fahafolo Razonarmapianina Hery Martial atolotry ny antoko hery vaovao any Madagasikara. Laharana faha 12 Raderanirina atolotry ny film. Laharana faha 12 Ratsetson Zazaka Zededia atolotry ny fahefa-mividy no ilain'ny malagasy. Laharana faha 13 Randriana Soloniaiko sy Tenitieri atolotry ny PSD sy ny RPSD vaovao. Ireo no filaharan'ireo kandida 13 ny ekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenany ny firotsako fidiny. Arak'izany dia laharana fahadimy io no laharan'ny kandida Marc Ravalomanana izay atolotry ny antoko dimy. Tetsy amin'ny iseny alarby no nanatanterana ny atsapaka ho an'ireo kandida ao anatin'ny bileta tokana mandritra ny fifidianana ho avy io. Ny kandida Ravalomanana tenany no tonga nanao io antsapaky ny laharan'io ho mariky ny fahavonona ny atrika fifidianana anavitra ny Madagasikara ao anatin'izao fahantrany izao miaraka amin'ny vinam-piarahamonina ma plus. Ravalomanana ma Makasitraka tompoko. Madagasikara sy ny revidiana. Tasonao aloha izany ny bola. Anonona izany tompoko. Micro azafady. Zay, 5 numéro. 5. Ho fanajana ny didy amandalana manan-kery ny fangararana amin'ny fitantanana ny zotra-pifidianana ary ny tsy fitanilana no antony rosoana ho amin'ny fisariana ny laharan'ny kandida andrafetana ny bileta tokana ny takelaka fametahana afisy mandritra ny zotra-pifidianana io hoy ny teo anivon'ny seny. Amin'ny andin'ny fahatelo amby roapolo amby zato amin'ilay lalàna fehizoro sy ny andin'ny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo amin'ilay didim-panjakana no lazaiko teo aloha. Filahara fanolorana ireo pilatsako fidiana na lisitry ny pilatsako fidiana ao anatin'ny taratasy ndatsabato tokana dia atao amin'ny alalan'ny atsapaka ataon'ny gomeram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana eo anatrehan'ny pilatsako fidiana na ireo solon-tenana. Raha toka misy ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tazonina ary ampiarina amin'ireo pilatsako fidiana roza na azo vato be indrindra tamin'ny fihodinana voalohany ihany ny vokatry ny antsapaka. Nitarika ity fotoana ity ny filohan'ny seny raha niatrika izany ihany koa ny filohan'ny fitsarana avy mbola lalam-pandrenana. Nitodika tany amin'ny vahoaka malagasy noho izany ny filoha Marc Ravalomanana ary nanamafy fa laharana fahadimy no laharana entiny mandritra io fifidianana io. Ny fanehoana ny endrik'ilay bileta tokana ho ampiasaina mandritra io fifidianana io nataony seny androany.
Foano manomboka androany ny fanapa-kevitry ny ministry ny atitany mandrara ny fivoriana Kalamanjana ho ireo kandida androany efa voafaritra kosa ny daty isokafa ny fampelezan-kevitra ho an'ny fiodinana voalohany ka miantso ireo kandida hanentana ny olom-pirenena hifidy ny seni androany fa tsy andry ny daty fisokafa ny fampelezan-kevitra io. Azero Mainmenjanary sy Lucien Tsiriatrany. Ny 10 oktobra izao no anomboka ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Ary mifarana ny fahavalo ny volana novambra izany raha ny nambarany teo anivon'ny seni manomboka androany anefa dia mananjosy andraikitra anentana ny olom-pirenena hifidy ny kandida tsirairay avy na itsy avetrany ireo kandida ny laza fa tokony hofoanana manomboka eto ny asakatsakana ary tokony hotsoahan'ny ministerany atitany ilainao te navoaka no manao didjadona iny androany hoe orseni raha tianareo hitovy ny zony reo kandida ireo ary hangarahara tokoa le fifidianana dia angatahany amin'ny gouvernement ny fanafoanana n'ilay noty natao ny ministère de l'intérieur sy ny fitsinjaram-pahefana makasika ny tsy fahazahoana mamory olo an-Kalamanjana zany hoe manomboka rapitso dia tokony afaka mamory olona ny antoko ny kandida makasika ny zavatra tianao atao makasika ny foto-kevitra tianao zarena amin'ny vahoaka indrindrindra ao anatina pré-campagne sika amin'izao fotoana zao raha ohatra ka ny lalàna no hajaitsika. Isan'ny teraka adevitra lehibe ihany koa ny makasika ny ainao majerim-panjakana tokony intovileta ny kandida amin'ny faneho-kevitra ao manomboka androany ho iatrany izy ireo nanamafy ny seni fa tena ampitoviana ireo kandida ireo. Mengavy atsika amin'ny faharomboroapolo ny volana septambra aty araka ny teneny io zany dia anisan'ny teboka ifampiresantsika satria ny teneniko asika teo resaka atsika ny ANRCM marina hoe ny ANRCM dia mandritra ny campagne fa iresaka atsika manodidina an'izay fampiasana ny haino manjery firenena zay dia teneninay dia itovilaina atsika manodidina an'izay. Ankoatr'ireo ny resaka angidim-by izay mbola betsaka amin'ireo kandida no tsy nahatafiditra ny azy raha toka efa tafiditra sy nazo izany kosa ny filoha teo aloha Rajoel fitanilany izany ho iatrany ireo kandida. Saboraza teo le resaka hélicoptère mahiny tsy olona jiaby mahazo magnafy hélicoptère volana anankiray any le zareo efa tonga ao hélicoptère dia zay mbola tsy mahazo manamitra foana zany tsy normal zany monsieur le président de la HCC tsy normal zany. Ina ny ilaintsika fifidianana mazava mangarahara ekeny mavahoaka malagasy fa magnina tsy ataonareo ohatran'izany izy fa ataonareo mitongilana tsy normal. Ny tsikatra dia niezaka nandamin-dresaka ny teo anivon'ny seni maloana ireo fanakianana mahivaivay avy amin'ireo kandida momba ny fahitana fitanalana sahady mialoha ny latsabato tsy isy fifidianana milamina eto ho ireo kandida raha toka isy ny fitanalana toy izao. Eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany fandikan-dalàna no nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny fanomezan'ny fahefana ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta amin'ny fitantanana ny firenena ho ireo kandida ho fidiana filoham-pirenena tamin'ity androany ity niezaka namaly io fanontaniana io kosa ny filohan'ny ACC androany. Zero Mainmenjanary sy Lucien Tsiriatrany. Niezaka mafy nanala-tena tamin'ilay fankatoavana ny fandraisan'ny gouvernemanta ny fitantanana ny firenena ny filohan'ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana androany raha nanontanian'ireo mpanao politika momba ity resaka ity ny roitina tanteraka amin'izay itiavan'izy ireo azy ny lalàna nolazay ny mantsy fa voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana io fitantanany gouvernemanta ny firenena ankehitriny io. Ka rehefa milaza izy tsy anao dia mialatsiny ny fitsarana lalam-pandrenana fa sarotra aminay ny anao zao hoe aha dia tsy manakery ty lettre de rénonciation ty fa atao foana le olona fa amena azy ndraiky tsy anao izy. Fandikan-dalàna ny zava-misy hoy ny kandida Ravalomanana tsy andefitra manoloana izao tsy fandaran-dalàna mitranga izao ny tenany. Coup d'état institutionnel ny dikan'izany satria araka ny lalàn'ny lalam-panorenana dia zavatra tsy azo elana mihitsy io satria président Sénat matoa izy président Sénat dia voafidy izy teo na dia le olona tao ihany ary reo sénateur ihany ary dia fidy azy tokony fidiana zany zay ao ray zay faharoa tsy azo tenen'ny rano fotsiny nanan'izy anareo zany dia coup d'état institutionnel efa nametraka taratasy ao zahay. Kajy politika io hoy kosa ny Antoko VM efa io no isan'ny karakara ny fifidianana tamin'ny taona 2024 ary mbola itsay Christian ihany koa no nitondra ny gouvernemanta tamin'izany koa mazava ny kajy hoy ny fanazavana. Roa herinandro lasa zay ray volana tokoa nanao déclaration publique nandray matoa filohan'ny Sénat
fa manana fahavononana na ara-moraly na ara-batana hitaraka an'izany chef d'état par intérim zany. Akory moa ny agaganao anatin'ny 27 ora tonga de misy kickboxing tampoka de lasa jiaby tandray hono izy tsy mampaninona fatantsika tsara iza no nametraka neo mpikambana anivon'ny gouvernement io tsy izy zany fa le candidat filoham-pirenena zay voaka ao anatina am'izao fotoana zao zay candidat. Ny faharoa manaraka an'izay andriamatao prime ministre lehibe ny gouvernement zay mpitarika an'izany gouvernement de collégial manao ny intérim ny présidence ny république dia prime ministre tao anatiny camp TGV ny karakara fividianana tamin'ny 24 na anaraka lalàna na tsy ny hasesesiny seny dia tsy ekena intsony ny fanitsakitsana safidim-bahoaka amin'ity fividianana ity ho iatrany ireo kandida. Samba no nisy fandava ny filohan'ny antenimiran-dolona andray ny fanjakana ho ny kandida Jean-Jacques Ratsetson avy amin'ny fahefa-mividy no ilain'ny malagasy na ny FMI malagasy tsy hita soritra ao amin'ny lalam-panorenana ny fanaovana izany. Mitaky ny amohan'ny gouvernement Tsainy Christian Didi-Panjakana ahafahana mampiasa ny registra eny amin'ny fokotany mandritra ny fifidianana ihany koa ity kandida ity avitra solondehibe sy tahiriny ena. Fomba fanao ahafantarana ny fitondrana ny fanaovana tsinontsinona ny lalana velona hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lalam-panorenana dia voahososy avokoa. Ny sabotsy alina teo no nametra-pialany Andry Rajoelina ka tokony ny filohan'ny antenimiran-dolona no mandray ny toerany araka ny 270 amin'ny lalam-panorenana. Nanday izany fahefana izany Andriamatoa Hermanina Razafy-Mahefa ka ny gouverneur Tsainy Christian nandray ny fahefana. Samba no nainona tranga tahaka izany teto amin'ny firenena. Lalam-panorenana miteny hoe rehefa tsy ao ny filoha dia ny filohan'ny Sénat no misolo azy. En cas d'empêchement indray ozy dia ny gouvernement no mitondra azy no mitantana miaraka de manière collégiale. Fa ny amin'ny fahazoko an'ilay en cas d'empêchement tsy hoe izy mandat tsy tokony hoe mandat izy fa tokony hoe empêché zany hoe tsy afaka mandray an'ilay toerana. Fijeriko azy aloha zay no interprétation fa le hoe mandat indray aloha zay vao nahita an'izay dia alao ny HCC no hiteny azy hoe mitombona ve sa tsy mitombona, azo raisina ve fa tsy mitombona sa fa mitombona sa tsy azo raisina tsy haiko tsony fa normalement tsy ao anatin'ny lalam-panorenana le hoe mandat. Andraikitra tokony raisin'ny gouvernement ny fijerena ireo 17 naroso ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara sady candidat Roland Ratsiraka anovana ny lalam-pifidianana raha ny fanazavana hatrany. Fahaizana miaino ny hafa no ahafahana manam-pirofo no mety tsy ho fiandaniana. Eo amin'ny 7 tapitrisa eo ny fanisana azy tsy tafiditra anatin'izy mpifidianana. Misy an'le 2 tapitrisa zay latsaka efa neken'ny seniny hoe 1,954,000 ozy latsaka tamin'ny amin'ny RAL 2018 tsy tafiditra 2023 dia tokony ampidirina aloha reny. Ny faharoa tsy tokony 10 tapitrisa zay fotsiny ny recensé miampy an'le 3 tapitrisa jugement supplétif andresahako. Tsy tafiditra zany ny équivalent ny ankizy 13 taona, 14 taona, 15 taona, 19 taona, 17 taona tamin'ny 2018 tonga taona 2023 nisan'ireo ny tomba nanaovanay azy eo amin'ny 5 millions eo zany maka décret ny gouvernement ny Tsainy Christian miteny hoe azo ampiasaina ny registre fokotany amin'ny tindray mitonaka ity. Ny député Roland Ratsiraka niteny hoe misy article 7 fotsiny izy miovana dia milamina eo dia mangataka ny Tsainy Christian zay amboary zay article 7. Hita amin'ny fanendrena olona eny fotony sy amin'ireo androm-panjakana ny fahavononan'ireo mpitondra amin'ny mety hanaovana tetika amin'ny fifidianana. Ratsy ivona nandritra ny tatitry ny filakevitry ny ministra ny zoma lasa teo voatendrololona ny manamboninahitra Général Richard Ravalomanana. Sahany ny manamboninahitra ny Général Jean-Yves Rasolondraibe ny asany mahatale kabinetra ny fiadidinan'ny République. Nisy koa ny fanendrena préfet Massevo Suisse, gouverneur iray ary lehibe ny distrika roa. Fa maro ny fandikan-dalàna hita tamin'ny fanapa-kevitra laharana faharoa tsipika HCC abara avy tamin'ny 9 septambra 2024 manindry ny fiaraha-mitanitana eo amin'ny gouvernement raha ny fanambarana nataon'ny vondron'ireo kandida misa 10 androany. Ireto kandida ireto izay nanamafy fa tsy azo antoka intsony ny fanapa-kevitra raisy ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Tahiriny.
Vondrona kandida miisa 10 no manao fanambarana iraisana manoloana ny fanampahan-kevitra laharana 12 tsipika HEC bara D3 no raisina tamin'ny 6 septambra 2024 mahakasika amin'ny fabangany toeran'ny filohan'ny repoblika sy ny fandavan'ny filohan'ny Sénat ny andraikitra tokony ho raisiny amin'ny filohan'ny mahandro-panjakana mpisolotoerana azy ary koa ny fametrahana ny gouvernemanta iraisana izay tantanan'ny Prime Ministre ary koa ny fanampahan-kevitra laharana 2 tsipika HEC bara AV tamin'ny 6 septambra 2024 nilaza ireto kandida reto fa nandraikitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny tiraraha manokana ity dia ny fampiarana amin'ny fepetra voalaza ny lalam-pandrenana voakasika izany. Ny andininy fahenina amby efapolo dia milaza fa ny filohan'ny repoblika mijoro kandida amin'ny fifidianana repoblika dia miala amin'ny toerany 10 andro mialohan'ny daty anjatsaham-bato. Amin'izay fotoan'izay ny filohan'ny Antemeran-Dohola no ampiasan'ny fahefan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao mandra-pahatonga ny fianiana ny filoha vaovao. Raha ny filohan'ny Antemeran-Dohola mihitsy no milatsaka ho kandida dia ny gouvernemanta no misana ny asan'ny filoham-pirenena. Mazava araka izany fa ny antokana azo ny lalam-pandrenana anoloana ny filohan'ny Antemeran-Doholona amin'ny alalan'ny gouvernemanta dia maha-kandida azy. Tsy izay nefa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao. Raha vanta ny vananambara ny firotsako fidian'ny filoham-pirenena dia ny filohan'ny Antemeran-Dohola no misana ny asan'ny filoham-pirenena. Raha misy ny sakana tsy fafahany ity farany mandray io andraikitra io hita ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia izay vao irosona ny fiaraha-mitantan'ny gouvernemanta. Ny fialany Andrajoela nefa dia tsy natao fampiarana ny 2/20 fa fampiarana ny 2/20 andalana 2 amin'ny lalam-pandrenana araka ny nambarany manokana tamin'ny taratasy fametraha-pialany. Etsy andaniny, ny fandavana nataon'ny filohan'ny Antemeran-Dohola dia tsy voafaritry ny lalam-pandrenana na aiza na aiza. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no nanamarika sy nanamarina izany tamin'ny fanapahan-keviny. Noho ireo antony rehetra ireo dia nanamafy ireto fivondronana kandida ireto fa tsy mahatoky intsony ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay niraitsy kombakomba tamin'ireny fihetsika miendrika fanonganam-panjakana ireny. Fa mbola miteraka resabe ho an'ny samy malagasy hatreto ny maha-kandida ofisialy an'i Rajoelina izay efa tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy. Amanoloan'izany dia miantso ny fanjakana frantsay sy ny masoivo eto amintsika ny antoko politika madio mba hanaisotra izany zom-pirenena frantsay ny filoha teo aloha izany. Anjarany malagasy amin'izay sisa anomandamina ny ambiny aorian'izay ho ny fanazavana. Miantso ny fanjakana frantsay anaisotra ny zom-pirenena frantsay amin'ny Rajoelina ny antoko politika madio. Mazava mantso izy fa miady sisika ho malagasy indray ty olona naka antsitrapo fizakana zom-pirenena frantsay. Mananjo analay izany ny fanjakana frantsay ko anjarany samy malagasy no mifampitady eto aorian'ny fanesorana io zom-pirenena frantsay io. Miantso ny firenena frantsay, miantso ny fitondram-panjakana frantsay amin'ny alalany masoivon'ny la Frantsa eto Madagasikara. Raha ny fahalalana azy dia tokony esorina tsy ho frantsay intsony ny filoham-pirenena teo aloha. Ny antony dia izao voalaza tsara ao anatin'ny andinin-dalàna mahakasika azy ireo fa dia very ny nationalité na ny zom-pirenena frantsay raha toka misy an'ireto karazany telo reto no mitranga. Manana zom-pirenena hafa ankoatran'ny frantsay ilay olona. Faharoa, io olona io dia mitondra ny tenany fa manana zom-pirenena an'izay firenena ipetrahan'izay. Ary ny fahatelo dia mitsinjo ny intérêt na ny koa ny tombontsoa hafa ankoatra ny tombontsoan'ny la Frantsa ilay olona anankiray. Ka dia averiko izany fangatahanay. Aminay izy tompoko tsy malagasy, raha malagasy izy ekena fa raha araka ny lalàna izy dia tsy malagasy intsony. Manomboka eto izany dia mbola mitodika amin'izay firenena frantsay izay, tsy frantsay intsony ihany koa izy no ireo antony anankitelo voalaza ireo. Ka izay no iantsonay ny fanjakana frantsay hanala ny tenany tsy ho anisan'ny mizaka ny zom-pirenena frantsay. Nitodika tany amin'ny vahoaka malagasy ihany koa ny APM androany ary raha itsy ny laza fa anjarany vahoaka malagasy no mieritreritra raha toka mbola ifidy vazaha hitondra ity firenena malagasy ity. Eto zany izahay dia milaza sy manambara fa rehefa nanao ny atsisika rehetra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary nanaiky ny firotsahako fidiny dia aleo ny vahoaka malagasy no itsara hoe tokony tantana ny firenena malagasy ve ny olona tsy malagasy intsony. Mila mijoro ny vahoaka malagasy malona ny fanolanana tanteraka ny lalàna misy eto amin'ny firenena amin'izao. Tsy hijanona atreo izao zava-misy izao fa mbola ho voamaika ho enjana raha toka mbola ny fitondrana Rajoelina no iverina hitondra ny firenena.
Manodidina izay vaovao izay hatrany firaisan-kina ho fanatanteraina hatramin'ny farany ny fandavana Andrajoelina ao isan'ny kandida no mila jerena miaraka ho ny filohan'ny atoko otrikafo Eliara Bevahiny androany mila mijoro ireo kandida misa 7 nosony ny fanambarana miaraka fa tsy iray tsokombakomba amin'ny fanitsaka tsy andalana havitra solondraibe sy andry Rakotomalala. Maneho ny mahatany tsy tandalana ny Madagasikara ny faneken'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny ACC ny filatsahako fidian'ny Andry Rajoelina. Olona efa hiara malala fa nanariny zoam-pirenena maha-malagasy azy kanefa mbola afaka sy navelan'ny rotsaka ihany. Manomboka eto dia mahazo milatsaka ho fidiana avokoa ireo teratany vahiny araka izany. Zao zany eto Madagasikara dia afaka milatsaka avokoa ny olona rehetra na malagasy izy na vahiny dia azo atao zany zay tsy miresaka aloha le hoe fananana zoam-pirenena roa samy hafa iny resaka hafa fa ty zany fantatra hoe Andriamatoa Andry Rajoelina dia fantatsika hoe tsy malagasy tsony fa frantsay nefa dia neken'ny ACC zany mandra-poviana no aneketsika vahoaka malagasy tsangan-dravatra sahala amin'izany satria sahala amin'ny tsy misy zany lalam-panorenantsika resahantsika fotsiny zany état de droit zany fa tsy misy. Ankoatra ny andraikitra tokony raisin'ny olom-pirenena manoloana izao fanitsaka tsy andalana izao mila mijoro sy maneho fa olona mpitarika tokoa ireo kandida mpifaninana mila toerina amin'ny endriny rehetra izao ataon'ny Rajoelina sy ny andrim-panjakana izao. Tokony atambatra ny hery tsy ny kandida ihany fa ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena hoe andao ho boikotena io fifidianana io mametra ianareo fialany sy ny filatsahako fidianareo dia aleo Andriamatoa Andry Rajoelina rery no ifaninana io ifaninana amin'ny tenany io zany dia ho hitatsika ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa raha tsy manao an'izay zany ianareo dia tondrony ny otrikafo hoe mitovy amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mitovy amin'ny ACC ihany koa zany aminareo amin'ny tsy fanarahana ny lalàna eto amin'ity firenena ity aloha hoe tsy fitazomana izay teny nomeny zay. Omaro ihany koa ny tetika iseho mandritra ny fifidianana ho avy raha izao endriky ny toe-draharaha izao jerena mampanahy mafy ny mety hipoahan'ny atezeram-bahoaka manoloana ny fanaovana tsinotsinona ny malagasy. Fanitsaka tsy andalana faratapo no nataony Andry Rajoelina sy ny ekipany mba hitazomana ny fahefana ankilabao tanteraka ny firenena ka tsy tokony hitazapotsiny manoloana izany ny vahoaka malagasy hoy ny miara-manonja tamin'ity androany ity ny Atsiprian'izay. Nolavin'ny ACC ireo fitoriana napetraka ireo antoko politika samihafa izay manohitra ny filatsahako fidian'ny Andry Rajoelina. Nivoaka ny lisitra ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana ary tafiditra tao anatin'izany Andry Rajoelina. Voatendro olona ny jeneraly Risara Ravalomanana izay mpanolotsaina manokany Andry Rajoelina. Nandatsy tondra vonjomaika ny firenena ny filohan'ny antenimirandoolona ary ny governemanta no mitondra ny firenena. Zava-niseho tao anatin'ny iray andro monja ireo izay antoko ny fiainam-pirenena iray manontolo kanefa toa hita ho kajikajy maloto efa napetrapetraka io fitondrana Rajoelina io hitazomana ny fahefany. Ary fantatra fa governemanta besaka andalina indrindra ny governemanta nanomboka tamin'ny taona 2014 tantana fanjakana amin'ny alalan'ny ACC. Tsy lalao zany vorinazy nadala le fanjakana amin'izao fotoana izao. Mandrilotra izay tiana andrilotra eo. Raha tsy maty dia mifofohy volo ilay andrim-panjakana samihafa eto amintsika eto. Dia mipetra-potsiny amin'izao ve ny vahoaka malagasy, mitaza-potsiny ve ny intellectuel rehetra eo anatrehany ny tsy fanajana ny lalàna, tsy fankatoavana ny lalàna ary fanaovana tsinotsinona ny lalàna eto Madagasikara. Dia ataiza ny fifandraisan'ilay governemanta lasa filoham-panjakana amindray amin'izao fotoana izao mitantana fanjakana manoloana ny antenimera-pirenena. Zay efa tsy nakatoy governemanta io fa raha teo nge tokony nisy ny fasafasy ny governement sy ny député fa nanao manœuvre politika io le governemanta dia nampiasa ny olona vitsivitsy tao anatin'ny antenimera-pirenena dia tsy raikitra ilay fasafasy zay tokony nametrahana fanontaniana. Miantso ny malagasy ho tonga saina tsy anaiko voareborebo ny tetika maloto ataony Andry Rajoelina sy ny ekipany amin'izao fifidianana izao ny miara-manonja. Any amin'ny vahoaka ny fahefana manomboka izao ary anjara ny tsiraray no mandinika raha mbola zaka hiaritra ny fahoriana mandritra ny 5 taona manaraka indray. Fanana mafy ny fahavononany hanohana ny zotra-pifidianana izay ho atao eto Madagasikara kosa ny masoivo Amerikanina. Miarahaba ihany koa ireo kandida misy 13 hifaninana amin'izay fifidianana izay mamporisika ny governemanta eto Madagasikara hanohana sy hanaja ny zo amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy vory ankalalahana mandritra ny fifidianana ihany koa ny masoivo Amerikanina.
Fa tafapetraka ny komity manohana ny marika Karavalomanana ny KMMR ao amin'ny distrika ny Soavinandrina. Akoatra ny afampandanina ny kandida laharana fahadimy dia ady amin'ny alabato sy ny osika mety iseho mandritra ny fifidianana ireo mpikambana ao anatin'ny KMMR misokatra ho an'ny rehetra moa ny KMMR ary tsy anavahana antoko. Ravirazafy maina sy Mateo Prince. Hanao izay hery ny KMMR distrika ny Soavinandrina ampandany ny kandida Ravalomanana laharana fahadimy sy ady amin'ny kajikajy maloto ny mpitondra mandritra ny fifidianana. Efa vonona ny mpikambana rehetra amin'ny fahanaraha-maso ary tsy anakintsony ny iverena ny tranga tamin'ny taona 2024. Vonona tanterak'izay ampandresy ny filoha marika Ravalomanana amin'izao fifidianana zay ohatrehantsika atsoatsy zao miandrandra fanovana tanteraka eto amin'ny firenena ary eton'izay dia manambara fa izahay ato anatin'ny distrika ny Soavinandrina dia anara-maso tsara ny fandehan'ny fifidianana ary tsy anaiky ny alabato toy nyzay zavatra efa niseho teo aloha fa vonona izay hiaro ny safidy ary tsy maintsy ampandresy ny président Ravalomanana ao anatin'ny fomba rehetra sy ao anatin'ny firaisankina tanteraka. Mipetraka hatrany fanajana fitsipika izay mifehy ireo antoko rehetra. Itsika mila manaja ny atao hoe discipline dia mila manaraka ny atao hoe rafitra ofisiel zay manao zavatra zay dada. Resy lahatra izy ireo fa ny filohan'ny antoko tima marika Ravalomanana laharana fahadimy ihany no afaka hitondra aingy avao indray anavitra ny Madagasikara. Amelo-panantenana ny tantsaha, ny mpandrarà, ny mpitatra, ny mpiasa, ny isa-tokantrano sy ny maro tsy voatanisa. Matsapatsika fa mijaly ny vahoaka malagasy ary tsapatsika izany ka tsisy lalana sy fahamarinana fa atsika miala amin'izao fahatrano zao raha tsy manohana ny président marika Ravalomanana ary tsisy olona avita anavitra nyity firenentsika ity raha tsy olona tokana dia tsisy zany fa andriamatoa marika Ravalomanana manana trakefa izy amin'izany fitatanana ny firenena zany tsisy tsy manaiky anazy ireo firenena vaventy anavelan'ireo satria izy dia anisany nampiakatra ny tokarenany firenena misy atsika ity verina amintsika ny pouvoir na ny fahefana ary voaka malagasy maiza misafidy satria ny safidinao iny no mitondra ao anatiny 5 taona indray apahirato ny maso misafidia ny zavatra olona izay atao hoe matahotra an'Andriamanitra. Tsy ivona fa isandrahaka eny amin'ny commune sy ny fokotany rehetra ny fananganana ny KMMR misokatra ho an'ny rehetra tsy akanavaka ihany koa. Ireo mpikambana kosa dia miantso ny kandida Ravalomanana hitsidika azy ireo any amin'ny distrika ny Soavinandrina. Fa nitombo ny fitiavan'ny mponina ao Miarinarivo ny filoha marika Ravalomanana vonona ampandany ny kandida laharana fahadimy amin'ny sala nisy ambony dia ambony izy ireo mila atambatra ny hery ao anaty firaisankina no andresena ireo mpikambana tim tsy manaiky fampitahorana satria manana irijika sy vina matanjaka afaka hitondra fampandrosoana mihoatra lavitra ny efa nataon'ny kandida marika Ravalomanana. Ravirazafy maina sy Mateo Prince hatrany. Vao maika nampitsiry ny ambopony ankamaroan'ny olona ao Miarinarivo ny farisian'ny marika Ravalomanana nirotsaka kandida filoham-pirenena anavitra ny Madagasikara. Maro ireo tokantrano nahazo tombontsoa tamin'ny fitoam-pitondrana ary tsy voafafa mandrakizay. Tena mbola ambony dia ambony ny fitiavan'ny olona ny filoham-pirenena marika Ravalomanana izany. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana moa zany rehefa misy an'ireny hetsika isan-karazany ireny dia matetika misy foana faneriterena. Hitanareo ngamba zao tany Analavory dia somary ohatrany hoe matahotra ny olona miseho fanazanana zany nefa ny amin'izao filatsahan'ny président vaovao zao dia tena vonona tanteraka ary tena miampy be betsaka dia betsaka ireo mpanohana ny président dia fotony. Ny zavatra hita ihany koa dia nahazo tombontsoa be ny tantsaha tamin'izany fotoana izany ary zao izy anisany mikaikaika mihitsy noho ny fahantrana sy noho ny insécurité misy any ambanivolo any ary miantso isan'andro mihitsy izy ireo hoe mba mandalova ty président hijery an'ilay fahantrahanay fa ianao no mety ho afaka anarina izany indray. Ny 20 isan-jato aloha raha fahitanay anazy aty fotony dia mipetraka amin'ny président amin'ny fifidianana hoany. Mbola manjavozavo anefa ny zotra-pifidianana toy ny fahangararano lisy mpifidianana hoy ny ray mpianakaviana iray. Noho ireo tsy fahatomombanana marobe anefa tsy maintsy entitra ihany koa ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana indrindra ny fifidianana ny 9 Novambra sy ny fanisam-bato any distrika ny Miarinarivo izay misy komina 420 izy. Tsy tokony atao atsika satria ny olona ho toanana efa manana fahavononana ary olona manam-ponoana ambony dia ambony. Iny karaha izay aty ifotony aty aloha dia efa vonona
ary efa vonina efa ela mihitsy amin'ny fanomanana ny fandaminany olo io efa vonina ny amby zany ohatra somary nisy manahirany kely ny aty aminay ato amin'ny misy anay satria ohatra ny tsy de hita mbola tena hoe aizany tena fipetraky resaka le fanomanana io anareo de petraka de meloza asa aloha zay mbola atsoatso zao ohatra mbola manjavozavo kely any zazo ny tenako zao nefa nanantona fokotany de nanontany hoe efaty ve ny liste définitive-ny aminany sia ozy le président mbola tsisy ninona mihitsy eto aminay fa izay de efa vonina anara-maso an'io ary ijery an'io hatrany afarany mihitsy ny afatry de izao fotsiny asory ny tahotra ary eo am'izay ny tahotra fa okatsika zany ty nanana fahavononana mihitsy fa ny hery rehetra ny masony zao tontolo zao mihitsy de fa aty amitsika daholo ka de miantso atsika malagasy rehetra andao atambatra ny hery fa zay nitambatra vato vitatsika toy ny tany amin'ny distrika ny Soavinandriana mangataka ny izy dia marika raha valymanana azy ireo ihany koa ny distrika ny Miarinarivo. Fa iaran'ny antsojay ny sefokotany izay atiako Madagasikara sasany any amin'ny distrika ny Soavinandriana faritra Itasiny amin'izao fotoana izao. Aniverina indro ny fifidianana sefokotany izay atao Ambatombositra satria nitarika tamin'ny isam-bato betsaka noho ny mpifanandrana tamin'ny mpikambana timma iray. Tsy mbola fantatra teto ny voka-pifidianana faharoa izay vao natao omaly satria anofoanan'ny komuna sy ny lehiben'ny distrika ny vokatry ny fifidianana voalohany. Tsy manaiky izany kosa nefa ny vahoaka fa mitaky ny anekena ny olona nofidian'izy ireo eo amin'ny toerany Siravy Razafamaina sy Mateo Prince hatrany. Ny bentanana sy ny lehiben'ny distrika Soavinandriana no mibahana sy tsy manaiky ny voka-pifidianana sefokotany natao tao amin'ny fokotany Ambatombositra hoy Andriamatoa Cameroun sefokotany teo aloha ary mbola nifaninana ny latsaka fidiana nazo isam-batelo amin'ny 70 amin'ny 430 ny tenany tamin'ny fifidianana natao ny voalohany herinandro lasa teo voaterina verina omaly anefa ny fifidianana araky ny baiko midiny izay ahina fa misy fandraisana mampikambana eo anivon'ny tiako Madagasikara ny Andriamatoa Cameroun. Misy ireo fokotany maromaro tato ato zany ny fidiana ao anatin'izay fokotany maromaro ny fidiana zay zany de fa misy any tsindritsindry madinidinika ataony zareo anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao fa tsy mety ka tsy raha ny atsika voaka malagasy mihitsy ny zavatra zany ty amin'ny fokotany misy anay atao Soavinandriana Tasy Ambatombositra misy fifidianana tamin'ny voalohany nazo ny vato ambony indrindra zany nanarakaraka ny fifanena tampo de izay zavatra zay zany raha nefa ny PV tany amin'ny zareo tompon'andraikitra tsy natoy angamba zareo na hoe tsy haiko zavatra tia atokafana de naverina ny fifidianana ny andro ny alady fa misy moa zany hatrany amin'le commune tamin'ny voalohany hoe inona natonga namerana le fifidianana de teo hoe zany no niteny hoe baiko ny distrika baiko ny eo amin'ny commune sy mety ohatr'izay betsaka zany ny vahoaka ny tsy manaiky fa tonga de tsy maintsy io ihany tokony mipetraka eo ary io ny lany ny vahoaka. Manjaka ny fanilikiliana ireo mpikambana timma indrindra ny amin'ny faritra ivelana Antananarivo tsy tokony anaiky lembenana amin'izany anefa ny tsirairay fa hijoro ary hiaro ny fahamarinana raha ny fanazavana trany. Zany atao hoe atoko timno zany na hoe misy fofofofona toko hafa zany de fa lasa ankalan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao mihitsy na ny namanamany. Rehefa timma zany de ohatra misy mifanilikiliana. Tsy haiko angamba hoe ny timma ve tsy olombelona sa hoe ny timma ve tsy tokony malagasy. De manentana ihany zany amintsika vahoaka malagasy aiza manaiky tsindritsindrin'ny olona fa mijoroa amin'ny mahay anao ianao. Izay zavatra zay zany tokony apetraka amintsika mihitsy fa tsika vahoaka koa zany ohatra miafiafy amin'ny malagasy atsika de tsindrin'ny olona hatramin'ny farany sika. Andrasana araka izany mety voka-pifidianana natao omaly. Tsy nanaiky ny anafoanana valim-pifidianana voalohany moa ny vahoaka ao amin'ity fokotany ity. Marihana fa tsy fokotany iray no tratra ny antson'izay toy izao fa fokotany maromaro eo anivon'ny distrika ny Soavinandriana. Mitamberina ao an-tsain'ny maro ny fanampiana sy ny fitsonjovana ny mpiray tanindrazana nandritra ny fotoam-pitondrany ny marika Ravalomanana raha ny fahasairanana mitambesatra amin'ny vahoaka ankehitriny no jerena. Tsy afaka anala ao anaty fahantrana fa tsisy marika Ravalomanana ho ny mponina tany amin'ny faritra Itasiny Siravy Razafamaina sy Mateo Prince. Tsy misy mandeha amin'ny laony ny fiainam-bahoaka amin'izao. Ny amin'ny tontolo ambanivohitra no tena miaritra ny mafy indrindra. Ny tantsaha ohatra voatery mivarotra mora ny vokatra. Eo ny faharatsin-dalana, manery azy ireo hivarotra ny entany, fa eo koa ny fahasahiranana. Raha vinjezika fotsiny izao, 20 ariary ny iray kilao. Raha ny filanaoana tantsaha iray anefa, kilao maromaro no ilaina. Ny fampianarana, na ny fambolena, na ny fiompiana dia tena hita fa tena potraka, indrindra izay aty fotony aty amin'ny basy. Te hivoatra ny tantsaha, saingy
voatery daholo zavatra ampiasaina. Vidim-bokatra tsy manjary. Ny fahafahavidy lanjam-bola efa midina raha teo tena mahatsaritsy adivy tanteraka adivy fanantenana vahoaka. Ny fahasarotam-piainana mihitsy ny amin'izao fotoana izao tena hitako manahira hoe lanja miakatra be na vidiny entana na amin'izao fotoana zao zany na resaka zesika rehefa tsy vita mitatsatsy zao. Betsaka ny asa vitany Marc Ravalomanana atao amin'ny faritra Itasy. Ninjoro vavolombelona tamin'izany ireo sendra ny fandraisam-pionay ary nanamafy fa tsy misy afa-tsy ny kandida numéro 5 ihany no tena mahavita. Anisan'ny nandeha ny resaka fa analavory tsisy jiro tamin'ny fotoanano. Teo amin'ny fitondrana izy tokony omeny anay fotoana fohy mirehatra ny jiro ary mazava zany hatramintsika amin'ny teny izao. Foto-drafitr'asa izay ampiasain'ireo natao amin'izao fotoana dia tsy afenina fa be ny tanànatsika na rehefa niala teo namola vola na nirafitra rehefa foto-drafitr'asa izay mitaterany be ny tanàna amin'izao. Izay le fiaraha-miasa sy le fahefanjada matotra mahitsy manao zavatra izay ny tanjona ilavanay famerenana ny dada eo amin'ny toerana io satria maminay loatra ny zava-bitany. Jerevy ny lalam-pirenena manerana ny firenetsika fa RN9 sisa ngamba no azo lazaina fa hoe jerevy ny famafisany, jerevy ny fahatezany, jerevy ny fahatsarany. Ko miangavy zay aleo dada ihany ny fantatray mavita maharesiny zany fahatana zany. Mpianatra fotsiny zao dia efa maharesy lahatra ny famatsiana ho amin'ny mpianatra. Tandrana izay nataony teo aloha dia mbola tsapan'io mbola mety tsara ka vidina entana sy ny karazany mba mirarirarika koa izao. Rena no antony ahafahanay mivelona. Hita zany hoe mitsinjo ny tatsaha izy araky ny fitondrana sy ny tongavany teo aloha. Tamin'izany zany vidin'entana tsara ny famahana vokatra. Raha misy mifanohanana dia mba afaka miezaka manao fambolena araky izay tokony ho izy. Amin'izao zao ohatrany tsy dia misy loatra le fanohanana. Ny any nafinaritra nataon'ny Marc Ravalomanana dia eo amin'ny fampianarana ankizy, fanampianan'ny ankizy, ny fitaovana ny mpianatra, tablery, izao tsy misy. Samy efa mivonona ny rehetra amin'izao hiato amin'ny fahalalahana sy ny fampanjakana ny rariny sy ny itsiny amin'ny fifidianana ny 9 Novambra. Vaovao avy eny anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra kosa indray ratsy ny tombana tamin'ny asa vita sy nandrasana ho ny mpanolotsain'ny tanàna raha amin'izao fotoana vitsy tsy farana ny fitoampiasan'ireo olom-boafidy mitondra ny tanàna Antananarivo izao. Milaza ny tsy afa-po amin'ny fanaraha-masina taona isaky ny voamera misy azy ny mpanolotsaina afaka nandray fitenenana androany tsy misy ihany koa ny fankakevitra amin'ireo mpanolotsaina rehefa hanao zavatra ho ny komuna ho ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rariny ireny. Mafanatra ny fionany eo amin'ireo mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo sy Ingaben'ny tanàna. Noferana fotsiny ny fahafahan'ireo mpanolotsaina mametraka fanontaniana ny maraina teo. Isan'ny tao anatin'ny fanontaniana nipetraka ny mikasika ny tsy fandoavana ny volan'ny mpandroaka fako, volan'ny parkina, ny tsy fatoka isan'ny mponina Antananarivo ny ben'ny tanàna sy ny maro hafa. Raha digitalisation ilaina fa ny commune urbaine Antananarivo madio manao azy, zany hoe direction iray eto anivon'ny commune ny tokony manao azy, tsy mila omena société zany mba hitadiavana société tombontsoa. Dia rehefa avy eo ny eto anivon'ny commune no lasa sahirana, hitanareo tsara angamba no fa teo loloha teo tsy voalohany ka raha mampiasa ny commune farany teo mitaraina ny mpiasan'ny SMA fa tsy voaloha ihany koa dia zavatra zany hitako hoe tsy mahomby le izy raha miresaka bilan mantsika zany hoe efa mifaraparana mandanay. Momba ny resaka digitalisation anatsarana ny raha atao anivon'ny commune kosa indray ratsy ny tombana maro ny zavatra mikorotana noho izay digitalisation izay. Ka amiko zany dia tsy tsara ilay bilan aloha raha zay ny ilazana anazy resaka digitalisation. Io moa lazainy zareo fa mbola ho tohizana sy ny sisa dia tsy fantatra aloha nahoana ny tohiny. Efa tamin'ny alatsinainy herin'ny teo nanomboka ny fivoriana tsy ara-potoana teo amin'ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo. Ny alatsinainy ho avy izao kosa no iroso amin'ny Latsabato fampandaniana ny fanatsarana izy ireo. Lafim-bavao ny finoana kosa indray isika tsy naman'izay miembotra miorena tsara miareta satria efa nosotran'Andriamanitra ianao. Izay no afatra lehibe nentin'ny pastora Gastrien Ratsitotanirina filoha-lefitry ny fiangonana loteriana malagasy nandritra ny fitoam-bavaka natao tetsy amin'ny Collegium Analamaintso Malalady ho famaranana ny lasy pastoraly nasionaly 2024 andian'ny 7 vory maro teny an-toerana ireo mpino
ary isandreo aniarany mombavaka teny an-toerana ny filoha Marc Caravalo manana hafitra sy lehibe sy tahiriny. Jauna toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny sombintsoratra masina nitondrana ny afatra ao an'ireo pastora, teolojiana, mpino kristianina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy omaly tamin'ny fanompoam-pivavahana namaranana ny lasy pastoral andiany fahatelo. Maro ny sakana mampiataka antsika amin'i Jesosy ka tsy ahafahantsika manatona azy. Tsy mahafaly ny manodidina anao ny fifandraisanao sy ny firesanao amin'ny tompo ka mila mitandrina isika mba tsy ho voafitaka. Mila finiavana sy fitokisana aminy isika raha te ho sitrana sy anana fahavelomana toy ilay lehilahy nararina nandritra ny 17 taona tany Betesda Jerosalema hoy ny fampianarana. Ny fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no lalana mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Manoloana ny fahafantaran Jesosy ny zavatra manjoa azy manjoanao koa ry havana, io no fanontaniana apetraka Jesosy amiko sy aminao amin'izao. Teo sitrana va ianao? Fanontaniana mila valiny avy amin'ny tsirairay zany, satria tsy misy marary. Hoy ny mpanakanto zay, izao tontolo zao marary avokoa. Na ny vata na ny fanahy, marary avokoa. Araraotiny Satana izany faharariasika izany, ka miasa ao amin'izany Satana mba hahatonga asika sy ahita ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ry havana. Io fanontanian'i Jesosy io no nahatonga ity lehilahy ity namaly hoe raha esena ny rano dia miezaka ihany ao Jesosy, kanefa raha mandeha ao misy misosoka eo alohako. Tao ny finiavany ity lehilahy ity, ary tena izany koa ry havana, manana finiavana isika hanatona an Jesosy. Manana finiavana isika te ahita an Jesosy, fa izao misy zavatra maro samihafa manodidina ansika, misakana asika sy ahitasika izany Jesosy tsara izany. Ataovy izay ireketanao amin'ny tenin'Andriamanitra, ataovy izay iainanao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa izany ihany no ahasitrananao. Aza mierikerika zavatra hafa, fa izay zavatra ankoatra ny tenin'Andriamanitra hitondranao makany amin'ny fahaverezana izany. Fa ny tenin'Andriamanitra io no mitondranao makany amin'ny fiainana. Indro efa sitrana ianao, indro efa voavonjy ianao, aza miverin-dalana intsony, fa efa hitanao ny lalana tsara ao amin'i Jesosy Kristy, miorena tsara ao, mahareta, miareta ao. Fa fitiavan'Andriamanitra anao zany. Fa isika sy mba namany zay miemitra makany amin'ny fahaverezana, fa namany zay mandroso makany amin'ny fiainana. Niarany ombombavaka tamin'ireo kristianina loterana ny filoha Marc Caravalo manana, ankoatra ireo olom-panjakana sy kandida hafa. Zava-dehibe hatrany ny fanatrehana fiaraha-miombom-bavaka toy izao, hoy ny tenany. Tena faly aho, satria zava-dehibe loatra ny fampahirezana sy fanomezana fampianarana toy ireny. Zava-dehibe reny, ary faly tokoa niaraka tamin'ireo taty, nanotrona ny famaranana azy. Dia mahita koa le mpino be da be, mpino loterianina moa zany, satria fiangonana loterianina izy, tao koa ny finoana hafa izay nanatrika teo. Zava-dehibe, fampisivany olona ny fahavononany, tena ametraka ny fiainana amin'Andriamanitra, sy koa ahafahany manetry tena amin'ny asa rehetra izay atao. Ankoatra ny fiombonana dia nisy ny fiofanana maro samihafa natrehan'ireo pastora sy teolojiana ombambady aby ny isatra amin'ny 704 alina mahery avy amin'ny lafy valiny nosy. Izany dia fanatsarana ny fiatrehan'izy ireo ny asa pastoraly sy ny fiainam-piangonana. Ny 9 ka hatramin'ny 10 septambra 2022 lasa teo no nanatanterahana izany teny amin'ny CCI Vato. Lohahevitra noraisina nandritra ny fiaonana ny teny soratra masina tao amin'ny Efesianina toko 1:12 tapany 2 ary eo aminy koa no nanaovana antsika ho lovany.
Lafa mavao ny fanatanjahantena afototra ipoiran'ny solofon'ny fanatanjahantena ny fisian'ny lalao ny fotony ary fanina ho an'ny tanora amin'ny fironana amin'ny zava-mahadomelona izay miamahazo vahana eto Madagasikara ihany koa. Tahaka ny mahazatra dia nisy ny lalao anokarakarainy ny solomamoaka ny Madagasikara voafidy atetsy amin'ny boriboritany fahenina Totosoa Andriamampandry ho malalady avitra solondabe sy tahirina. Tsy fialamboly fotsiny fa fisariana ny rehetra hiady amin'ny zava-mahadomelona ny fanatanjahantena. Nampalaza ny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina ny baolina kitra fa izay. Ho fanohanana sy ny fanampiana ireo tanora mpitia-kitra dia mikarakara lalao baolina kitra isa tapa-bolana ny solombavim-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny Antokotiko Madagasikara eny an-toerana. Teny amin'ny kianjana Pasamborona Ambohidroa Anteroka no nanatanterahana izany omaly. Omby sy ondry mifa no amboara ho an'ireo mpandresy akoatra ny tantsoro kara-pitaovana sy arabola. Akoatra ny ezaka efa natao fampiroboroborona ny fanatanjahantena izay, miantso ny anomezana foto-drafitrasa mifanaraka amin'ny filan'ny tanora ihany koa ity olom-boafidy ity mba hahatonga ny eny foto nosolofo. Aty amin'ny fokotany aty ny tena misy ny tena hoe mahay. Ka dia tokony kolokoloina zany tokony hojerevana tsany ireo tanora ireo ampiana. Ary eo koa zany tokony izy zany hoe fanofanana. École de foot zay zany ety Ambohimanarina. Zay zany no ilainay aty ary eo koa zany ny terrain izay tena tsy ampy mihitsy. Efa mesaka no tena ho zany navita kianja anankiroa nefa tsy ampy zany ahafahana mitaiza ireo tanora na vavy na lahy ireo zokony zany ara-pananjahantena na foot io na basket io na rugby io na zakazaka io na inona zany ny antony koa zany dia mba ahatonga ny tanora sy ny olona rehetra zany mba tsy ho any amin'ny zava-mahadomelona fa dia rona amin'ny sport ahafahana koa mitaiza ny vatana ka nanana saina tomaty sy feno fanany olona ao anatin'izay. Fantsony iray ahafahana mitaiza ny fanatanjahantena. Sehatra sokajiana ho latsa-danja nefa izany ho antsika eto Madagasikara kanefa isika dia tsy mena mita amin'ireo firenena hafa amin'ny taranja maro aty Afrika. Maresaka iraisampirenena navesatra ny takaitra napetraka ilay horohorontany mahery vaika ny seho-tany Maroka ny zoma hariva lasa teo. Raha ny antontanisa farany olona 540 namony ainy ary 2 mahery naratra mafy ary mbola misy ihany koa ireo olona karoy ny mpamonjy vona amin'izao fotoana izao. Natao andro fisaonam-pirenena ny any Maroka nanomboka ny alahady lasa teo. Efa nisy ihany koa ny firenena ny fanolotanana tamin'ny Maroka ho fanampiana ireo atrabona ireo. Onjalalaina Ranaivomanana sy Tahirina. La course contre la montre se poursuit au Maroc. Nisehona horohorontany mahery vaika sy nahafatesan'olona 540 tany amin'ny tanàna Maracheck, Maroc ny zoma hariva lasa teo. Natratra fita Madre Frigidaire ny tanjaka ity horohorontany ity ary sokajiana ho isandro matanjaka indrindra ny seho-tany Maroc izy. Olona 440 mahery no naratra ankoatr'ireo olona 100 maro namony ainy. Mbola misy ihany koa ireo sokirina ao ambanin'ny korotam-bato. Tanàna iray tany amin'ny 20 kilometatra misy nivon'ilay horohorontany ihany koa no rava-tanteraka. Mifandrimbona sy mifametanana amin'ny mponina mandavaka sy manamboatra fasana andevenana ireo namony ainy ny mpitandro ny filaminana. Nanabara ny tompony randrak-panjakana marokana ny sabotsy lasa teo ny amin'ny sy ny andro fisaonam-pirenena atao ao anatin'ny 3 andro. Nampiatoana ihany koa ny fampianarana any amin'ireo tanàna tena voamafy noho ity horohorontany ity. Vahoaka maro ny tonga nanome raha monjena ireo marary vokatra izay horohorontany izay hatrany. Firenena 4 hatreto no namaly antso vonjy nataon'ny Maroc, anisan'izany Espagne, Grande-Bretagne, Qatar ary ny Émirats Arabes Unis. De nombreux habitants continuent de dormir dehors de peur de rentrer chez eux. Des tentes ont été dressées dans plusieurs villages pour abriter ces familles. Tapitrary ny fampalalamba avao tompoko lasy sy tompoko vavy ankasitrahana feonanao nanaraka izany sy hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny fandarana Ona Marina sy ny fandarana Global News ary ny fandarana Dinka ireo no arahinao avy hatrany sy aorian'izao fampalalamba avao izao. 70 again io kosa no lohatenin'ny horonan-tsarina amin'izao. Ho atolotry ny MBS ao anao aorian'izay sy rehetra izay sy anitenako manome fotoananao amin'ny rampitso indray. Avelo maro tompoko.